Faly tafaradalana aminao indray ny tenako amin'izao takariva izao tompoko lahy sy tompoko vavy manatitra ny araba ary manasa anao anaraka ny fampalam-baovaontsika indray hatramin'ny farany. Ao anatin'ny vaovao ara-politika ary no entintsika isantarana n'izao fampalam-baovao izao. Nanatanteraka fiainana tamin'ny mpanao gazety androany ny hery politika mitambatra na HPM. Nandritra izany nilazan'ny HPM fa manohana ny fitazomana ny tetsy andro mpifidianana izay narosin'ny senita izy ireo fa nisy kosa ny fepetra izay tokony tanterahana ao anatin'izay fanatanterahana izay. Manohana ny fitazomana ny tety andro mpifidianana izay mifaritan'ny senita ny HPM ary misy ny fepetra telo izay mifaritan'ny HPM fa tokony tanterahana raha tiana ny hanatotosana ny fifidianana amin'ny taona 2024. Mahatsapa ny HPM fa tokony hajaina sy ho tanterahina ny fifidianana araka ny tety andro ny faritan'ny senita ary ny fanatanterahana ireto fepetra manaraka ireto. Tenena tena izy araka ny foto-kevitry ny CRN ny famotsoran-keloka sy ny famoahana ireo gadra politika mitaky ny siny fitoniana sy ny filaminana ara-tsosialy, ara-toekarena, ara-pandriam-pahalemana, ara-politika eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ary ny faefatra, raha toa ka misy ny tsy fahatantaran'ireo fepetra ireo dia mitaky ny HPM ny siny dinika samy malagasy. Kesika ny fampihavana-pirenena manokana dia laza ny HPM fa tokony mandray anjara feno ao anatin'ny FFM ny mpanao politika ary notsim-pian'Andriamatoa Robert Razaka fa tokony anisany ao anatin'ny rafitro ny profesora Zavy Albert. Mahakasika ny Razaka Arias Patrick dia manana ny ambarany ny HPM. Saingy izao lazan-dretsika kosa indon'iny ara-kolotsaina malagasy manana toerana maizy azy ary tsika mitady fitonena amin'izao fotoana izao tsy miaro mihitsy zay na manala ny izay mety sy tsy mety taminy fa kosa mahatangalamena azy mbola prévenir noniny fa tsy hoe famero zany zany tokony mba napetraka amin'ny toerana anankiray izy manavavoaka ny fitsarana azy sy mavoaka ny side tena hoe mety izany fa sy tonga izy dia apetraka sanatry satria miaraka amin'ny prison ria. Nomarian'ny HPM fa tsy anisan'ireo fikambanana izay nandray anjara tamin'ny fivoriana mifanohitra amin'ny soro-dalana izy ireo ary ity fikambanana ity izay mitaky ny fampiarana ny andininy rehetra ao anatin'ny soro-dalana.